Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ry havako nomen'ny Tompo izao herinandro vaovao ary ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra vaovao indray omen'ny Tompo antsika isan'andro dia ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika izany. Hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ny voninahitr'Andriamanitra no atolotra anao, noho ianao ilay Andriamanitra manome tombon'androm-pahavelomana ho anay ary fifaliana ho anay manokana ny mandray ity herinandro vaovao atolotra ho anay ity ho herinandrom-pahombiazana, ho herinandro pitahiana, ho herinandro ho feno fankatoavana ianao. Ary amin'ny teny ity dia sokafo ny fonay, andray indray ny teninao, ilay teny masina sarobidy izay atolotra ho anay. Dia mitenena Tompo fa ndreto miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina ho antsika anio ry havako ao amin'ny Korintianina 2:4, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 11. Korintianina 2:4, andininy 7 hatramin'ny 11. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery, fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'ny Jesoa mandrakariva eo amin'ny tena izahay, mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesoa. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesoa, mba haseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesoa. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako malala ao amin'ny Tompo ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny mofinainantsika anio ry havana dia miresaka mahakasika ny vilany tany. Ny vilany tany izay ambara ny andininy 7 eto dia entina ilazana ny hasarobidin'ny asa fanompon'ny apôstôly, entina ilazana ny fitehirizan-tsoa izay ananan'ny fanompona maha-apôstôly, izay raha vakintsika manomboka any amin'ny 3 manontolo izany, dia ambara fa vilany tany izay feno ny voninahitr'Andriamanitra, vilany tany feno ny voninahitry Kristy, ary izay no mahasarobidy azy. Amin'ity anio ity ary andeha ho jerentsika ry havako ny mahasarobidy ity rakitra vilany tany ity. Voalohany, vilany tany feno ny herin'Andriamanitra. Vilany tany feno ny herin'Andriamanitra. Rehefa mamaky isika ry havako eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7 dia mahita taratra ao fa ny apôstôly dia olombelona ihany, tahaka ny olombelona rehetra, manana izay mety ho tsininy, manana izay mety ho fahalemeny, ary ambara fa amin'ny maha-olombelona azy ary dia malemy mihitsy izy. Kanefa eo anatrehan'ireny rehetra ireny dia ambaran'ny apôstôly fa manana ny herin'Andriamanitra izy
momba azy ahatanterahany ny adidy sy ny andraikitra izay akin'ny tompo aminy amin'ny maha apôstôly azy. Ambarany fa ny herin'Andriamanitra lehibe no momba azy ahafahany miatrika ireo zavatsarotra samihafa izay atrehan'ny apôstôly. Ary izany no mahatonga azy miteny eo amin'ny 9:9 sy ny 7 manao hoe: voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Ambara ao anatin'izany rehetra izany fa tsy ny apôstôly akory no matanjaka, tsy ny apôstôly akory no mafy, tsy ny apôstôly akory no fanaperana, fa ilay herin'Andriamanitra lehibe izay momba azy no azahoany mijory ho apôstôly marina tokoa. Ry havako malala, isika ihany koa mpanompon'Andriamanitra maro samihafa amin'ny andraikitra maro samihafa izay iantsoroantsika sy niantsoan'ny tompo ny tsiraray avy, dia mahatsiaro, misy fotoana malemy osa, misy fotoana mahatsiaro reraka kivy, misy fotoana mahatsiaro fa tena olombelona, kanefa ho tsaroantsika kosa fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa fa fanahy mahery sy fitiavana. Ny herin'Andriamanitra lehibe no momba ny mpanompo izay atsony, ka natoinona fahalemeny dia atanjaha ny herin'Andriamanitra izy. Natoinona fiheverany ho kely dia alehibiazin'Andriamanitra. Natoinona heverina fa tsy fahalalana dia fenon'Andriamanitra. Andriamanitra mameno ny banga eo amin'ny fiainan'ny mpanompo izay nantsona izy, ka ahatonga ny asa ho tanteraka sy ho lavorary. Arak'izany ry havako malala, ny asan'Andriamanitra iray matoa tanteraka dia tsy noho ny traikefa na ny fahaiza-manao na ny maha izy azy ilay mpanompon'Andriamanitra akory, fa noho ny herin'Andriamanitra lehibe izay miasa ao amin'ireny mpanompo ireny. Ary izany mahatonga antsika miteny mandrakariva amin'ny zavatra rehetra manao hoe: ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Ilay rakitra soa sarobidy, ilay vilany tany izay mbara eto ry havako dia vilany tany feno ny herin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay asongadina izao mofinaina izao indray ry havako malala dia ny hoe: ny rakitra vilany tany, ilay vilany tany sarobidy dia feno ny fiainan'i Jesoa. Feno ny fiainan'i Jesoa. Ny 10 sy ny 11 dia manambara fa izay rehetra mifandray amin'i Jesoa, izay rehetra antson'ny tompo dia izarany ny fiainana ao aminy. Iarahantsika rehetra mahafantatra mantsy fa Jesoa velona, Jesoa manana fiainana, izany no arahantsika. Izy raha teo no teny hoe: zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be, noho izany dia mizary izany fiainana izany amin'ny mpanaradia azy rehetra ny tompo. Ambara eo izany ry havako malala, araka izany fa tafian'ny fiainan'ny Jesoa, tafian'ny fiainan'ny Kristy ny fiainan'ny olombelona, ny olombelona izay mitoetra tao anatin'ny fahafatesana, ny olombelona izay mety maty, dia fonosony ny fiainan'i Jesoa ka zary tonga rakitra soa sarobidy, zary tonga vilany tany manana ny maha izy azy. Ry havako malala, ety amin'ity izao tontolo izao ity isika dia mitafy ny fahafatesana ary mety ho faty ny nofo. Fa io nofontsika mety maty io mihitsy
notafian'i Kristy ny fiainana ao aminy, ahafahantsika miaina sy miatrika ny fahafatesan'ny tany, ny fahafatesan'ny nofo, fa ahafahantsika koa miatrika ny fiainana any an-danitra ao amin'i Kristy rahatr'izay. Tombony lehibe omen'ny tompo ny apôstôly, ary tsy ny apôstôly ihany fa ny mpanaradia azy rehetra arak'izany, ilay fanomezan'ny tompo ny fiainany ho an'ny mpanaradia azy. Izany no mahasarobidy ilay vilany tany. Raha fehezina riavana ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe ny mahavilany tany ny vilany tany dia noho izy manana rakitra tsara ao anatiny. Sary tonga maivana sy tsinotsinona ny vilany tany raha tsy misy zavatsoa tehirizina, zavatra sarobidy tehirizina ao aminy. Ho an'ny mpino, ny fiainam-panompon'ny mpino no vilany tany, ary ny zavatra tehirizina ao anatiny dia ny herin'Andriamanitra sy ny fiainan'i Kristy izay mameno sy mampanandanja ny fanompon'ny mpino. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ianao izay nanaiky hisafidy anay ho sarobidy, ho zavatsoa. Ianao izay efa niteny anay hoe satria malala eo masoka ianao, eny be voninahitra ianao, sady tiany koa. Misaotra anao Tompo fa mahatsiaro izay fa ao aminao no misy fiainana, ao aminao no misy hery be hahatanterahanay ny fanomponay. Koa na dia voageja manodidina aza izahay, na dia very hevitra aza izahay, na dia enjehana aza izahay, na dia potraka aza, dia ny herinao sy ny fiainan'i Kristy izay mameno anay no momba anay mandrakariva. Ankehitriny izay mivavaka manokana ho an'ny fiangonanao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mivavaka manokana izay ho an'ireo mpitandrina 720 mianadahy izay vao navoaka tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina omaly andeha hiparika any amin'ny sahan'ny FJKM manerana any Madagasikara. Tompo, ny fahasoavanao, ny fombanao, ny fitahinao hijery ireny mpanomponao ireny, ahatonga azy ahery amin'ny teny sy amin'ny asa. Ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, fa ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra, ry Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.